Hoentsika mamarana izay pejiny baolina kitra izay dia nanatateraka fitiliana ireo mpilalao latsaky ny 17 taona andrafitra ny ekipa hiatrika ny fifaninanana U2ZFOI U17 atao Atsimorisy ny fiandohan'ny volana novambra ho avy zao ny ligna Analamanga taranja baolina kitra ny alarobia tolakandro teo ankizy manodidina ny 700 teo no tonga teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny tsapa nijery ny fahaiza-manao ny hoe sao dia tafiditra ao anatin'izany ekipa isolotena ny firenena malagasy any amin'ny fifaninanana aty amin'ny Ranomasimbe Indiana ho an'ny latsaky ny 17 taona izany ary ao anatin'ity fanadihadiana ity makasika izay ankizy lahy mahery ny 700 ho an'ny sokajy latsaky ny 17 taona no tonga teny Mahamasina niatrika ny fitsapahana sy fitiliana nataon'ny ligna Analamanga taranja baolina kitra ny alarobia tolakandro teo mariana fa ny fandrafetana ny ekipa andeha hiatrika ny fifaninanana aty amin'ny faritry ny Ranomasimbe Indiana U2ZFOI U17 2019 atao Atsimorisy Maurice ny fiandohan'ny volana novambra ho avy zao no antony anaovana izao fitiliana izao fantatra mantsy fanakin'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra amin'ny ligna Analamanga ny fandrafetana ny ekipa isolotena malagasy amin'ny fifaninanana io niarahany salaha tamin'ny fitiliana ireto mpilalao marobe ireto moa ireo teknisiana eto Analamanga izay mitaiza ny tanora ao anatin'ny sokajy taona io Ipero Rakotomanga kosa no anazaritra ny ekipa andeha ho any a Maurice voalohany indrindra moa miaramba ny MATV izay resaka aminay eto ny faharoa ny tanjona raha hitondra an'ireto ankizy reto andeha ho any Maurice dia voalohany indrindra no azahoana ny résultat ny faharoa mba andehanantsika amin'le fahamarinana ihany konkoa zany le mba hoe tena le hoe taonan'le ankizy 2003 marina no entana tsy hananantsika olana mba hahafahana amin'le hoe azo amin'le résultat tsara kokoa ankizy maromaro no tonga eto inona ny fepetra isafidianana an'ireo ankizy ireo ny fepetra voalohany aloha zany ny safidianana ny ankizy dia ny eo amin'le fahaiza-manao ny ataontsika hoe resaka teknika zany eny ambony kianja sy ny resaka atao hoe placement an'le ankizy ahafahana mitsara azy resaka le hoe occupation de terrain satria azadiny fa somary efa baolina na U17 efa somary ambonimbony ihany ny voan'izany football zany ka raha tsy voafianao zay zavatra rehetrarehetra zay dia mety ho sahirana ihany le mpilalao eny ambony kianja farany maître atao hoe fifaninanana iarovana ny voninahim-pirenena no atao fahitanao ianao anisany hoe lalao tany amin'ny Nosravavy ny fahitanao an'izany niveauan'ny baolina ty amin'ny Océan Indien zany amin'izao raha mihoatra amintsika malagasy nisy fotoana zany atao hoe somary ambonimbony kokoa noho itsika ny football ty amin'ny Nosravavy tao anatin'ny taona teo amin'ny ny 2 arivo teo eo satria somary hitako hoe sahirana ny club malagasy fa ny talohan'izay zany somary voapetsakitsika voapetra foana le lozika hoe grand île ny pays malagasy dia afaka nametraka an'le différence foana tsika par rapport amin'le Nosravavy ireto teknisiana ireto izay namoaka mpilalao 10 taorian'ny 7 voalohany natao aorian'ny 7 faharoa ataony alarobia avy zao moa nivoahan'ny mpilalao 20 farany andeha hiaro ny voninahim-pirenena any a Maurice